Fanafian'ny Rosia any Ukraine tsy nanome ny heviny Madagasikara. Birao politika sy ny ben'ny tanàna TIM manomana paikady hibatana fandresena amin'ny fifidianana. Orinasa mpikojakoja lalana vokilaingy atao mihitsy izay amtehana azy. Alakamisy telo Martsa taona 2024 ankafaliana sy ampitiavana indray. Tompoko lahy sy tompoko vavy notsidihako ny tokantranonao amin'ity ariva ity. Araka izao hitanao izao dia tonga sondrainao atao anatin'ny fampirahalam-baovao ny fahitalavitra ny MBS koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Manoloana ny ady misy eo amin'ny Rosia sy Ukraine dia nisy ny latsabato nataony teo anivy ny firenena mikambana tamin'ny andro ny omaly. Anisan'ireo firenena tsy naneho ny heviny nandritra izay latsabato izay I Madagasikara. Mialy ranombana sy Andry Rakotomarala. Firenena 5 ka anisan'izany Madagasikara no tsy naneho ny heviny tamin'ny latsabato nataony teo anivy ny firenena mikambana omaly manoloana ny fanafian'ny Rosia any Ukraine. Raha tsy ahivina nefa dia manana ilay diplomaty Veroentsoa Andriamiarsoa izay napetraka mpiandraikitra raha sy maso ivompisolo-toerana ny Madagasikara ao amin'ny firenena mikambana any New York isika. Ity farany izay napetraka teo amin'ny toerana io roa taona lasa izay. Tonga nanatrika io fandatsaham-bato isoamantsara ity solo-tenany malagasy ity saingy nisafidy ny tsy andray fitenenana ny tenany. Fanontaniana manitikitika ny sainany hoe inona no antony tsy nanehoan'ny Madagasikara ny heviny sy ny safidiny mazava. Hatreto izany dia mbola tsy fantatra mihitsy ny toerana misy ny firenentsika manoloana ity fanafian'ny Rosia ny Ukraine ity. Tahaka ny manamafy ny nambaran'ny Prime Ministra andro vitsy lasa izay nilaza fa tsy miandandy na amin'iza na amin'izy Madagasikara ity tsy fandraisana anjara tamin'ny latsabato nataon'ny firenena mikambana ity. Marihina moa fa firenena 270 no nanaiky ny fanameloana asia ialany tafika Rosiana. Firenena 5 kosa no nitsipaka izany ary firenena 5 no tsy nanome ny heviny ka anisan'izany Madagasikara. Amin'izay lafa mavao izay trany atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity no hitondrana aminao ireo zava-misy eto Madagasikara maloana io adiny Ukraine sy Rosia io. Atao anatin'ity fanadihadiana hatrany ity ihany koa no hitondrana aminao ny fivoaran'ny toedrara any toerana hatramin'ny ariva teo. Ny antsipirana izay avetrany ary eo amin'ny rindran-tsariny toky raha marola. Mialokaloka fotsiny amin'ny hoe firenena mandala fihavanana I Madagasikara manoloana ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine ny mpitondra fanjakana Andry Rajoelina. Ity ny fampitambavao nataon'ny ministera ny raharaham-bahiny androany. Voalaza tao anatin'izany fa firenena mbola miady amin'ny fahantrany Madagasikara, firenena mbola miarin-doha noho ny takaitra ny valanaretina Covid-19 ka tsy afaka ny iandany na amin'iza na amin'iza. Raha tsy ahivina ihany koa dia efa nisy ny taratasy manery ankolaka ny mpitondra malagasy nataony vondrona Europeana sy ireo masovotan-drefana maro eto Madagasikara izay anisany andry ankina ny famatsimbola eto Madagasikara. Taorian'izay dia milaza ny Prime Ministra Christian fa tsy andany na amin'iza isika eto Madagasikara izay manda ankolaka ny fangatahan'ireo firenendehibe izay ankina ny famatsimbola ny Madagasikara. Nandritran'izay fotoana izay dia efa nisy ihany koa ny fionana teo amin'ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy sy ny masovo rosiana eto Madagasikara raha toa ka tsy manana masovo na konsila eto Madagasikara ry zareo Ukrainiana. Dia iny arana hita iny ihany koa fa tsy naneho ny heviny isika malagasy nandritra ny latsabato ho fanehoan-kevitra ho fanohanana ny iray eo amin'ny rosiana sy ny Ukrainiana. Maro amin'ireo mpiantsehatra ao anatin'ny tambajotra tserasera sy eny anivon'ny fiarahamonina rehetra eny no efa nilaza fa tsy maintsy isazy ankolaka na mivantana ho azon'ny Madagasikara sy ny mpitondra fanjakana malagasy manoloana ny fandavany io fangatahany vondrona Europeana sy ireo firenena tandrefana mpiara-miasa akaiky dia akaiky amin'ny Madagasikara ireo. Izany hoe mbola ahina ho mafy noho izao ny vitangan'ny vidim-piainana eto Madagasikara ao arinao ary mety ahina ihany koa ny fipohan'ny krizy ara-politika izay mety isy ditanan'ireo tandrefana. Izany rehetra izany nefa dia noho ny ataony mpitondra fanjakana malagasy hatrany. Raha ny zava-misy any Ukraine sy Rosia aloha hatramin'ny androany hariva no resahana dia mbola mitohy hatrany ny ady.
mitoy ny darika bomba, ary anisan'ny tena nisongadina dia ny fahafehezan'ny Rosia ny tanàna ny Kherson. Io tanàna io ihany koa anefa dia anisan'ny tanàna strategjika ihany koa ho an'ny zareo Ukrainiana noho izy manana serana tsambogoavana izay manamorona an'ny Rosia. Etsakilany ny filoha Ukrainiana Zelensky dia laza fa tsy mila viza intsony ny miditra ao Ukraine raha toa ka vonina ny anampy azy ireo hiady amin'ny Rosia no atondiany Ukraine. Raha mbola itoy ary teraka fiovana goavana eto amin'ny tantaran'izao tontolo izao ity adiny Ukraine sy Rosiana ity. Tsy ho afabela amin'izany isika eto Madagasikara, ary anisan'ny ibaby ny fahantsoana araky ny fanapahan-kevitra ny malagasy raha mitoy izao fitavozavo zany fanjakana rajoelina mandray fanapahan-kevitra izao. Toy izay vaovao eo amin'ny ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia izay hatrany dia tsy maintsy isy fiantraikany eto Madagasikara ny valiteny mpitondra fanjakana malagasy malona ny antsondreo tandrefana izay mpamatsy vola antsika kanefa no lava ny mpitondra fanjakana malagasy izany ho kosa ny teo anivony antoko otrikafo tamin'ity androany ity fanadidina avy hatrany ary eo amin'ny sary sindrantsariny toky raha marolahy. Hitarika sazy ho an'ny Madagasikara ny fanapahan-kevitry ny mpitondra fanjakana malagasy izay tsy momba ny Rosia no sady tsy momba ny Ukraine hoy ny antoko politika otrikafo. Ireo tandrefana sy ireo firenendehibe momba ny Ukraine, izany hoe ireo manameloka an'ny Rosia matsy dia mpamatsy vola an'ny Madagasikara hatramin'izay. Tsy miandany amin'izaniza i Madagasikara kanefa ireo firenena mpamatsy vola sy ireo firenendehibe ao anatin'ny partenaire technique et financier an'ny Madagasikara dia efa nanery ankolaka ny mpitondra malagasy anameloka an'ny Rosia. No lavon'ny fanjakana malagasy nefa zany. Io fanapahan-kevitra io dia tsy maintsy hiteraka lolony mivantana na ankolaka ara-diplomatika, ara-toekarena, ara-tsosialy eo amin'ireo tandrefana izay mpamatsy vola atsika ihany koa anefa. Tsapany mpitondra fanjakana malagasy ve ny lanjany sy ny fiatraikany in'ilay fanapahan-kevitra niraisina hoe isafidy ara-iasa amin'ny firenena rehetrarehetra iny. Nefa ny fampandrosoana an'ity firenena ity dia mbola mekinantsika aloha amin'ny avy any ivelany indrindrandrindra ny tandrefana. Zay zany le izy betsaka ny fampanantenana natao teleferika hoe fotodrafitrasa mamirapiratra hoe iza no mamatsy volan'ireny, fatatsika fa ny akamaroan'ireo le tandrefan'ireo tsy nanaiky ny consigne ny tandrefana nefa ny mpitondra malagasy. Dia zay zany le olana apetraka hoe tsapan'ilay mpitondra malagasy ve no fiatraikan'izay ho an'ny firenena raha tsy manolotra sy tsy mitady vahaolana angana dia angana ny mpitondra malagasy hialana amin'izay ankivy ankolaka tsy maintsy izy notrikafo ho ataon'ny fondriny Europeanina sy ny mpanaradia azy. Arak'izany dia ahina anamafy ny olana ara-tsosialy sy anamafy ny krizy ara-politika efa manangasanga eto Madagasikara io fanapahan-kevitry any rajoelina io. Na tiana na tsy tiana tokoa matsy dia tsy maintsy hitody damosina amin'ny andro rajoelina ireo mpamatsy vola ireo manoloana ny fandavany ny fanamelohana an'ny Rosia izay takin'ny ireo tandrefana. Izay hatrany dia mitoy kosa ny fanao-kevitra ireo filoham-pirenena maneran-tany mikasika ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine ity. Ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron indray no nitondra ny fomba fijeriny ny zava-misy omaly ariva. Nambarany apahibe maso fa tsy voatafika fampanafika i Rosia. Ny safidy ny ifandray araka izay azo atao amin'ny filoham-pirenena Rosiana Vladimir Poutine ihany koa ity filoham-pirenena frantsay ity mba andresy lahatra azy hiala ao anatin'ny tontolon'ny ady. Mialy rarombana sy Andry Rakotomalala. Tsy miady amin'ny Rosia izahay fa kosa andresy lahatra ny filoham-pirenena Rosiana anatsahatra ny ady. Hoy nambarany filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron maleriva nandritra ny lahateny tao amin'ny fahitalavim-pirenena. Naminavina ihany koa ny tena ny fahosarotra sy hoenjana kokoa ny zava-misy ao Ukraine izay niara-ny fanafiana Rosiana sy nizakany mafy tao anatin'ny 7 andro. Tsy ady eo amin'ny tandrefana sy Rosia ho izy ny zava-mitranga fa erisetra avy amin'ny Moscou izay nandresan'ny filoha Rosiana Vladimir Poutine fanapahan-kevitra irery. Tsy fifandonana eo amin'ny OTAN sy ny tandrefana amin'ny lafiny iray ary Rosia amin'ny lafiny hafa. Tsy misy miaramila natoby miaramila ny OTAN any Ukraine fa lainga ireo ho hatrany nambaran'ny filoha Emmanuel Macron.
na i Frantsa na Eoropa na Ukraine dia samy tsy naniriny izy sy ny ady io fa ny nisoroka izany aza no natao ho iatrany izy. Na itsy ity filoha ity raha nilaza fa tsy voatafika fa mpanafika i Rosia. Nampitandrina moa ity filoha Frantsay ity fa isy fiantraikany amin'ny toe-karena sy ny fiainan'ny mponina Frantsa ny krizy ateraka io ady io. Nanimba ny fifandanjana any Eoropa ary teraka fiovana lalina amin'ny volana ho avy io ifanafihan'ny Rosianina any Ukraine io raha ny voalazany any. Nambarany fahamora ireo mpitondra Europeana ny Versailles ny tenany amin'ny 10 sy 11 ny volana Martsa izao mandritra ny fionana tapony mba handinihana manokana ny modely ara-toe-karena vaovao mifototra amin'ny fahaleovantena sy ny fandrosoana. Tsy maintsy hiatraika any amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana, anisan'izany ny angovo izy io disadisa io ary maro ny sehatra ara-toe-karena mijaly sy hijaly, indrindra fa ireo miankina amin'ny fanafarana kora avy any Rosia na any Ukraine na ireo manondrana any amin'ireo firenena ireo. No marian'ity filoham-pirenena Frantsay ity ihany koa fa miatraika amin'ny fiainana demokratika sy ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana ao a Frantsa izay misokatra amin'ny fomba ofisialy raha ampitosoma ity ady any Ukraine ity. Izay ny amin'iny fahiditra lafim-baovao afantanteraka indray isika manomboka eto. Ny fampitoana tena amin'ny ministera ny asa vaventy Anosy indray andro any. Ireo mpiasa avy amin'ny orinasa mpikojakoja lalana tsy voalovola niaraka tamin'ny fer androany. Tsy misy andraso intsony hoy izy ireo fa tsy maintsy azo ny vola izay nampanantenana azy ireo efa roa taona izao. Ando Meratina, Mateo Presi. Velona ny kiririoka sy ny antsoantso manoloana ny ministera ny asa vaventy io maraina io. Velitoraina ny mpiasa avy amin'ny orinasa mpikojakoja lalana izay niara-ny asa tamin'ny fer fa tovorirarira sy fanana fampanantenana lava kanefa tsy mbola nandray ny volany hatramin'izao. Roa taona tsy aoriana ny fahavitany asa, tsy misy resaka ny vola, hodiny fitondram-panjakana fanina trandry. Nambaran'izy ireo fa misy ny vola ao amin'ny fer ary efa nampanantena ny anome izany ny tompon'andraikitra saingy mijanona onno fotsiny izany hatramin'izao. Maro ny dingana efa natao tao anatin'izay roa taona izay, verimaina fotsiny, ranoraraka an-tany fa tsy nisy dikany. Efa tena niatra manaina ny fahavoazana. Boka nitrosa ny mpiasa, misy manana raharaham-pitsarana, marary vokatry ny adi-tsaina, misy mihitsy azy ireo maty vokatry izany. Tonga eto indray izay entreprise malagasy kely vonona ho faty ity amin'izao fotoana izao. Say hoe inona hatraiza marina izy ity. Ora fanjakana ô, c'est le président aza de vonona re le entreprise kely. Mba manao anareo e. Zavatra sapasika amin'izao fotoana izao. Mandeha ny redressement fiscal. Takina amina miliara reo entreprise reo amin'izao. Inona zany no andoavana entreprise an'ireo inona? Tsy miatra amin'ny akalana na vilansony izy ity fa miatra manaina. Firy moa zao namanay. Potika ny fampitokisana amin'ny fournisseur. Firy namanay. Mandeha raharaham-pisarana fa gadra amin'ny section provision. Firy namanay. Tratra ny AVC malemam-pandrina. Firy namanay no maty. Azo inona ve hoe ny sisy vola ho fera zany. Impossible. Nakaiza ny vola ny fere. Tena fa tsy izy ty e. Lazanao mandray mato président amin'izay fa hoe misy 400 milliards ny vola ny fera. 33 milliards ny volanay e. De manina sy mba payena. Misy entreprise vahiny manao ny asanay io zao satria tsisy manao tsoza io. Payena araka ny rahasahimanay paye. De manina le entreprise gaskely sy payena le resy. Mba rariny ve zany. Tsy misy andrasandraso intsony fa vola mivoaka ny ilaina ho iatrany ireto mpiasa ireto. Teto dia nilaza ny mpiasa fa ano iatrany ny fitakiana raha minima nao be marenina ny tompon'andraikitra. Tsy mbola nisy fitondrana nanao tsinitsina ny mpiasa tahaka izao hatramin'izay hoy izy ireo. Zay na tonga anay zay tsy ato misy hoe raha sy paye zay tsy izanona fa de eto foana zay. De mangataka nareo hompaka eo nakaiza ny vola fera normal ve zany hoe matoa lanseny io asoa efa ao zay le vola. De matoa zay mahazo contrat misy tef eo. Hafa ao zay le vola dina sy payena anay. Diza zany naka ny vola tao. Lalàna ve zany ina sy lalàna ve zany hoe vola fa napetraka aty de alaina tao de afindra aty e. Diza naka an'io tao. Ary nandritra zay fitondrana ny fandimby teto mbola sisy ohatran'izao. Zay aloha tena sy anao asa sonina koa mona ataonay asa. Efa hitanay misy hoe gré à gré ndray igny hoe zay gré à gré de atao voanareo mianakabola resy fa zay tsy mahavita sony a. Efa tsy sony ane izy ty e.
sy haiko ahoana ty fanjakany ty tsy haiko mihitsy. Mpiasa manodidina ny 300 manerana ny faritra 13 eto Madagasikara ireto tsy voalovola ireto. Tombalana ho manodidina ny 13 miliara ny fitambaran'ny vola tsy voaloha. Nilaza nefa ny fitondram-panjakana fa misy vola 400 miliara ao amin'ny fer. Ka mampametram-panontaniana noho izany hoe makaiza ny lalan'ireo vola ireo, izany mahazo tombotsoa avy amin'izany. Fazazaro kosa ny fantatra fa lasan'ny rano ka namony ainy nandritra ny orany kija Omaly ariva teny Anjanahary no nisinty tranga ity. Araka ny fitantarany fianakavian'izy ireo dia latsaka tao anatina lavaka iray manakaiky ny tranony teny Anjanahary izy ireo raha ny avy ny anatriny ka lasan'ny rano ary tsy hita raha tsy tena milakan-drano ny Besarety. Olona iray hafa ihany koa ny fantatra fa lasan'ny rano tena amin'ireny rano ny Imamba Omaly io hatrany ary mbola tsy hita hatramin'ny atoandro teo. Vaovao ny trangam-piarahamonina izay hatrany zanatsokatra misy 80 natao tao anatina baoritra misarona atao anaty fiara fitaterana tany Soanala androany tokony ho tamin'ny fitora maraina teo eo avy any Beraketa ary nokasaina ho aondrana aty Antananarivo ireo biby arovana ho lantamingana ireo nitratehaka rehefa nazahoana vaovao avy amin'ny olona tsara sitrapo izany. Fa misy orinasa afa mitrandraka volamena ao amin'ny tany Kroma ao mantaly maro petsika amin'izao fotoana izao kanefa ny karaman'ireo mpiasa manodidina ny 400 ao anatin'ny kromita malagasy nandritra ny 12 volana mbola tsy voaloha ary mbola tsy azo hatramin'ny androany. Onja lalaina ary naivomanana sy tahirinena. Nanomboka tamin'ny taona 2024 no efa niditra ny trandraka volamena tao anatin'ny tanin'ny Kroma ny orinasa mpitrandraka iray ny antoerana. Ny fomba nampidirana io orinasa io izay voalaza fa tsy ara-dalàna ary tsy manana taratasy fanarahana mazava avy aty amin'ny Foibe avy aty Antananarivo ihany koa ilay orinasa. Etsy andaniny ny vokatry ny fitrandrana volamena ihany koa tsy fantatra hoe mandeha makaiza. Raha ny taratasy fitaranana nalefan'ireo mpiasan'ny kromita malagasy dia misy fitaovana fitrandrahana lehibe mipetraka ao amin'ny tanin'ny Kroma kanefa izy ireo tsy avela miditra ao anatiny akory. Lasa tao ankilabao ireo mpiasa anjatony manodina ity orinasa ity ary tsy voajintsony ihany koa ny zon'izy ireo. Tsy marina ilay filazan'ny mpitatana hoe miodina ny orinasa misy mpiasa miasa tsy zay zany zava-misy any satria rehefa nijerevana ary tia moa zany taratasy zay procès verbal ny vady tany milaza fa ny mpiasa dia tonga eny zany andeha hiasa fa ny oran'ny toeram-piasana no mihidika adana tsy misy mpampiasa tonga eo tonga ty ampelantanana ity indray ny taratasy fitaraina ny mpiasa hoe ny kromita malagasy kay manana toerana fitrandrahana volamena 3 dia ny magaky hoe efa nisy fotoana zany ny mpiasa ny kromita malagasy nandeha tany zany nanao ny fitrandrahana dia avy eo nasorona tany araka ny taratasy ady ty de hoe misy any misy orina misy mitrandraka fa le vanontaniana hoe makaiza zany ilay vokatra. Tsy nitondra vokatsoa teo amin'ny fiainan'ireo mpiasan'ny kromita malagasy ihany koa ny fiaonana tamin'ny Prime Ministre Saint Christian sady ministry ny Arena Kibomitandy 5 volana lasa zay. Tamin'ny oktobra zany solotenan'ny mpiasa tato amin'ny kromita malagasy dia noraisy ny Andriamanto Prime Ministre tamin'izy voandray an'io ministère io dia 5 volana nanantena daholo zany rehetrrehetra hoe Prime Ministre zany zavatra lehibe ny gouvernement tamin'ny sahana amin'ny ministère ny Arena Kibomitandy natoky ary nanana fanantenana be mihitsy 5 volana teoriana tsy zavatra miova resaka tipitopy fanomezana vary amina lalana vary fotsy no zaraina ny mpiasa no miseho 5 volana teoriana dia mametra-panontaniana ny eritreritra n'izay fanodinana ny ministera sy ny orinasa ve ny Prime Ministre amin'izao fotoana izao amin'ny maha-ministry ny Arena Kibomitandy azy sa ve be loatra ny andraikiny dia efa tsy arany ray le izy dia olona tsy afaka mifehan'izay no apetrany ao satria raha ny filazana dia hoe ny talen kabinetra no manapa-kevitra zay moa tsy mitenena tamin'izay tenena talen kabinetra no manapa-kevitra 5 volana teoria tsy hita zay zavatra tapa-kevitra. Misy amin'ireo mpiasa tsy mbola nandray karamany nandritry ny 12 volana no efa tokony andeha hisotro ronono kanefa ny latsakemboka any amin'ny kinapisaza tsy mbola nalohan'ny orinasa akory. Manaintsisitra ny fisotron-dronono araka izany ireo mpiasa ka manao antsoavy mba hijerena vahaolana amahana ny olan'izy ireo.
Afaniona tamin'ireo olombofidy team eny fotony izay manakaiky vahoaka indrindra ny bureau politique team tamin'ity androany ity. Afantatra fa noho ny fanomanana ny fifidianana ho avy rehetra eto Madagasikara no antony fionana. Fanazavana avy hatrany ary eo amin'ny sary sy ndratsahany toky raha maro lahy. Samy miomana fatratra mba hibata fandresena afahana manavitra ny vahoaka malagasy sy afahana manarina firenena indray ny bentanana sy ny bureau politique team. Izay tsikatra sy hita tamin'ny fivoriana sy fionana nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Mba ho fanatsarana ny fiaraha-miasa na ny andraikitra sahan'izy ireo eny anivon'ny commune nalany azy na ny fanatsarana ihany koa ny fitantanana eo anivon'ny antoko dia nisy izay dindinika ny fampiresahana sy ny fanaovana tamin'izy ireo zay. Efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka ary ao anatin'ireo dynamisation zahay eto anivon'ny antoko tiako Madagasikara ary ho fanatanterahana amin'izany. Ary indrindra moa fantatritsika fa amin'ny heritaona ny isy ny fifidianana dia efa miroso sahady koa zay amin'ny ady hevitra sy ny dindidinika mahakasika sahady amin'izay fiomanana ho an'ny fifidianana ho avy zay. Izao etsika izao dia toy ny fionan'ny bureau politique team tetsy amin'ny foibeny seny omaly raha ny fanazavana trany. Nisy mihitsy ny fifandraisana vokatry ny fionanay tamin'ny seny omaly ny adidy sy andraikitra tokony sahaniny reto be ny tanàny reto satria araka ny voalazako teo dia ireo no solotenan'ny antoko olona voafidy lany tamin'ny anaran'ny antoko eny anivon'ny commune. Misy commune ray misy fokotany maromaro dia misy zany tokony ho solotena eny anivon'ny fokotany tsirairay avy ho mpikambana eo anatin'ny CLRE zao hanao ny recensement rehefa tonga ny fotoana ho solotenan'ny antoko dia izy zany fiaraha-miasa miaraka amin'ireo be ny tanàn'ireo amin'ny fanendrena sy ny fijerenan'ny olona izay solotenan'ny antoko eny anivon'ireny fokotany ireny hanao ny recensement ary ara-iasa amin'ny antoko moa mazava ho azy zany amin'ny fanomanana ny fifidianana rehetra ho avy. Mbola ireo be ny tanàna lany tamin'ny anaran'ny antoko team eto Analamanga ihany moa ireto ny vory niaraka tamin'ny bureau politique team ireto ary samy tonga namonjy izany avokoa ireo be ny tanàna team eto Analamanga. Fa tonga nanatitra fenkevitra ny aingana avy tamin'ireo fakan-kevitra natao tamin'ny herivelona rehetra manerana any Madagasikara tena nivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny CFM tamin'ity androany ity. Izany fenkevitra izany moa dia mirakitra ireo sosikevitra entina hisorohana ny krizy mety ho ateraky ny fifidianana aorian'ny ny fifidianana. Onjalalaina raha navomanana sy tahirinena. Ny krizy rehetra nandalo teto amin'ny firenena dia saika vokatry ny fifidianana avokoa. Azo atao tsara nefa ny misoroka izany raha toa ka azo antoka ny fangararan'ny fifidianany. Miainga avy amin'ny fanavaozana ny lisam-pifidianana no ahafahana miroso amin'izay fampangararana ny fifidianana izay. Ity fanavaozana ity izay fa tokony hirosona amin'ity taona 2024 ity. Mba hisorohana ny korotana teraky ny fifidianana dia tonga nanatitra fehi-kevitra izay niainga avy amin'ny fakan-kevitra natao tamin'ny vahoaka sy ireo herivelona rehetra eto Madagasikara. Tena anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny avy eo anivon'ny CFM androany. Fanaterana ny raki-kevitra na ny fehi-kevitra anankiray izay vokatry ny fihaonana sy ny fiaraha-midinika tamin'ireo mpiray tandrazana, ireo colloque sy atelier natao manerana ny Madagasikara. Teo ihany koa nireo recommandation fanamarihana nataon'ireo mpiara-monina amintsika toy izany ny Union Européenne, ny Union Africaine. Teo ihany koa ireo fiarahana midinika tamin'ireo herivelona rehetra teto amin'ny firenena. Ny krizy nitranga teto amin'ny firenentsika dia saika vokatry ny fifandirana eo amin'ny lafiny fifidianana. Zany hoe ny fifidianana zany dia miteraka krizy eto amin'ny firenentsika. Fatsika fa amin'ny taona ho avy tsika hiatrika fifidianana lehibe dia ny fifidianana filoham-pirenena ka anjara andraikitra CFM ny misoroka ny mety ho disadisa vokatra zany fifidianana zany. Ny HCC fatatsika fa izy no androm-panjakana lehibe anisany mamoaka amin'ny fomba ofisialy ny vokam-pifidianana ka izy no tsara ny fifidianana eto amintsika eto. Ka izay no mba nitondranay ny anjara brikinay zahay CFM ray aman-dreny natao hisian'ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Izay no nanatonanay an'izy ireo nizarana an'izay mba fehi-kevitra kely izay anananay hoentinay ary ny angavianay koa mba hisian'ny fiaraha-miasa tsy mitsabaka amin'ny andraikitry ny HCC zahay sanatria fa
mba fiaraha-miasa no angatanay amin'zareo mba isian'izay mba isian'ny fitoniana eto amin'ny firenentsika. raha tsy ahivana dia anisan'ireo fifidianana nahitana tsy fahatombanana maro ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024 maro loatra ireo doublon tamin'ny lisym-pifidianana nampiasaina tamin'ny fifidianana faran'iny izay tsy fahatombanana izay no tsy mamaripototra amin'ny fitondrana amin'izao kanefa dia efa miseho sahady ny endrika alabato ataon'ny mpitondra amin'ny fametrahana ny olona eny anivon'ny seni sy ny ACC antenaina mba hitondra fanovana amin'ny fifidianana ho avy eo araka izany ity fehi-kevitra nateriny CFM teny amin'ny ACC ity. Nanatanteraka etsika fizaham-pahasalamana maimaim-poana tety amin'ny fokontany Anosipatrana androany ny vehivavy ao anatin'ny antoko tiky Madagasikara. Etsika tafiditra indrindra ao anatin'ny tetikasa vehivavy mamiratra, vehivavy mendrika ho an'ny Madagasikara. Ny antohana avokoa teto hatramin'ny fanafody. Ando miaratina Mateo Prince. Vehivavy mendrika, vehivavy mamiratra ho an'ny Madagasikara. Tetikasa iray lehibe eo nivon'ny vehivavy Tim. Anatanterahana ireo etsika ara-tsosialy samihafa. Anohanana sy anaovana laharam-pameana ny sosialim-bahoaka. Tafiditra anatin'izany ny sehatry ny fahasalamana, izay isan'ny tena mampijaly ny mponina ankehitriny, indrindra ireo sahirana ara-pivelomana. Tetỳ amin'ny fokontany Anosipatrana no nanohizana ny etsika fizaham-pahasalamana maimaim-poana no tanterahany vehivavy Tim androany. Ny antohana avokoa hatramin'ny fanafody, izay vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny samy mpikambana sy ny mpikatroka eo anivon'ny antoko tiky Madagasikara. Tsy laharam-pahamehana mihitsy amin'izao fotoana izao ny fahasalamana dia izay no nahatonga anay hoe andao tsika hitondra ny anjara-birikinay na ao maha olom-pirenenanay fa indrindraindrindra amin'ny maha olona antoko anay dia tsy maintsy raisina ny andraikitra izay etsika consultation gratuite izay zany no entinay ety amin'ny fokotany ary na ny fanafody entinay aty koa dia tena hoe ny fahalalan-tanana andreo mpikatroka rehetra ao amin'ny antoko sy ireo mpiara-miasa amin'ny antoko no tena mitondra n'izany amin'ny fo ahafahanay manatanteraka izao etsika izao dia isoranay zany ary manainga ny rehetra ihany koa zahay manainga ny olona rehetra ny vehivavy rehetra ao anatin'ny antoko satria efa ao anatin'izay tetikasa izay ho ataona izay hoe ny sehatra ny tondra sahady mba izy zao dia zao dia efa mitondra mi-impacte amin'ny fiainan'ny vahoaka ny asa ataonay atao anatin'ny vehivavy ny antoko tiako Madagasikara. Zaza amam-behivavy ny ankamaroan'ireo tonga ny zaha-fahasalamana teto androany. Arety ny adivava sy ny tosidra no tena betsaka raha nambara ny mpitsabo. Hita sy tsapa nandritra ny etsika fa sahirana ny vahoaka ka maro no tsy mahavita mitsabo teny intsony vokatry ny tsy fisiana sy ny fahasahiranana. Izay antony lehibe ihany koa miteraka aretin'afo eo amin'ny tsirairay. Ny resaka nify hitarainany zareo, ny resaka tension satria mitaraina izy fa mafy be ny fiainana, tsy matory le olona amin'ny alina, somary na miakatra be ny tension na midina ny tension amin'ilay tsy fahampisakafo. Raha ny resaka zazakely satria hitanay koa zaza ny tena nandalo teo dia ohatr'izay koa. Fanafody saka anananay daholo ny zavatra tokony ho ampiasaina le azo zaraina. Fanomezana izy io avy any amin'ny vehivavy Tim dia saika azo atao hoe complet zany ny fanafodinay loatra eto. Tsy maka vola mihitsy zay fitsaboana maimaim-poana fanafody maimaim-poana raha mbola anananay le izy. Tsy hijanona hatreo ny etsika fa ezahina ny anaparitaka izany eny anivon'ny fokontany samihafa raha ny fanazavana. Tanjona ny ampiroboroboana ny fahasalamam-bahoaka ny fotony. Ankoatr'io, anisan'ny vaindohan-draharaha ny vehivavy tiako Madagasikara ihany koa ny fanomezana sy fizarana fanampiana ho an'ny mpiara-belona aminy. Nitondra fanazavana mikasika ny fantanin'ny mpanarabavao atao anatin'ny tambajotra-tserasera androany nisy Vaovao lany tamin'ny anaran'ny antoko tiky Madagasikara atao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Nanazava ny antony lehibe nanaovana izany izy ireo fa teo ihany koa ny marary ny vahoaka any amin'ny faritra vakinankaratra amin'izao fotoana izao. Avitra Sondrabe sy Manora Andriamalala. Isan'ny novelabelarin'ny solombavambahoaka nandritra ny fandarana ny tanjon'ilay motion de censure. Iarahany vondrona parlementative mateny Tsimbazaza omaly. Ny lalam-panorena mihitsy no manome alalana isehatrio entina iresahana amin'ny gouvernemanta indrindra rehefa misy ny tsy fahaiza mitantana eto amin'ny firenena. Ny anteny miram-pirenena raha teo no arifany ny fanjakana. Miram-pirenena dia omena alalana haneo tsy fankasitrahana ny asan'ny gouvernemanta raha hita fa misy antony. Fa ny fehan'ireo resaka ireo
dia ny zavatra efa nylazaintsika teto a tato anatin'ny volana maro a tato anatin'ny taona vitsivitsy ny amin'ny tsy fandehana ny raharam-panjakana ny raharam-pirenena amin'ny akapobe ny amin'ny tsy fisian'ny fetraikany maso ny vahoaka ny asan'ny gouvernemanta andraisana fanapahan-kevitra ilay antota-taratasy motion de censure hoe olanina sa tsy olanina fa eo a de mila ny vatony roa pahatelon'ny solombavam-bahoaka indray raha mahatratra an'izay fetrisa farafahakeliny zay no mandany an'ilay motion de censure de voatery mametra-pialana ny gouvernemanta ary manova gouvernemanta ny fitondram-panjakana araka ny lalàna misy eto Madagasikara indray a tsy mitarana intsony tany fa mitomany mihitsy ankehitriny hoy ny nambaran'ny solombavam-bahoaka voafidy tao Antsirabe voalohany raha nitaraina ny zava-misy any toerana mifandraika indrindra amin'ny fiainam-bahoaka andavanandro no nasongandiny tamin'izany fa nahoana no mitomany ny tany ny fanontaniana mipetraka raha tsy resaka fotsiny ny fiakaran'ny vidim-piainana tatoato zay tsy zaky ny olona intsony ary nampatonga anay ny teny hoe maty tsy lera ny olona maty tsy lera satria zao tsy afaka mitsabo tena intsony ary eny amin'ny hôpitaly zay lazaina fa hoe manara-penitra izay tokony sitraka ny fanafody tsy alovola tsy misy maty tsy lera ny olona ny vidim-piainana midangana zay tsisy tsy ho tantaraiko eto intsony na menaka na vary na siramamy na savony dangana mba tsy lazaiko hoe 300% tsy fantatro tsony am'izao fotoana zao ve ny taux de croissance ny PIB zany moins 7,2 négatif 13 taona aty orina ary tsorina mihitsy eto e tsy miambaamba zahay miteny eto hoe voatsy ny tatana ny firenena ny filora valimanana taorin'ny fanonganam-panjakana tsy voarina hatramin'izao le firenena tahaka ny mazatra dia le fandarana global news avy hatrany no arainao aorin'izao fampahalalam-baovao izao aorin'izay kosa no anarainao ny fandarana aona marina ny orona tsara mitondra lohateny hoe aveo taxe collector kosa no arainao aorin'izay fandarana anankiroa izay nisapana fampahalalam-baovao dia misotranao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany feno matoboka